Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarahaba antsika riavako malala tratra ity Alarobia fa 14 ny volana Septambra ity ny Mofonaina volahatra ao tsika anio dia ny lioka toko fa 4. Lioka toko fa 4 andiny fa 2 ka hatramin'ny fa 4. Lioka toko fa 4 andiny fa 2 ka hatramin'ny fa 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny maraina ny andro dia nialy Jesosy ka nakany an-tany foana, ary ny vahoaka nitady azy dia nakeo aminy ka te hiazona azy mba tsy halany teo aminy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy maintsy mitory ny teny soa mafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izay no nanirahana. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilia. Masinao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy nitokana ny vavaka, Jesosy nakany an-tany foana, tany anefitra zany, izay toerana mangina ahafahana mivavaka, toerana koa nefa ny asehon'ny lioka fa toerana nizahana toetra ny Jesosy, toerana izay ahafahana miresaka koa amin'Andriamanitra, tahaka izay hitantsika ny amin'ny testamenta taloha, tany anefitra nandritry ny 70 taona zanak'Israely. Ary dia raha jerena arak'izany dia efa vita ny fakapanahy ny lalovan'i Jesosy tany anefitra. Fa Jesosy dia hitokana hivavaka, Jesosy dia hiresaka manokana amin'Andriamanitra no avy ny vahoaka nanatona azy nakany an-tany foana, tady azy. Dia io ny filazan'ny lioka azy hoe dia nakeo aminy ireny ka niazona azy. Riavako mitady an'i Jesosy ny olona. Olona mitady an'i Jesosy, aiza no hitany an'i Jesosy? Any an-tany foana. Zany hoe ny toerana hitadiavana an'i Jesosy mandrakariva dia izay asehon'ny soratra masina eto liko dia tany an-tany foana. Matetika efa nitenen'ny Isaia mpaminany manao hoe mitady zava-tsoa va nareo? Dia izao, ny zava-tsoa dia izao, any an-tranon'ny mpanjaka. Jesosy no tadiavina. Raha mamaky ny filazantsaraky ny likotsika dia Jesosy no tadiavina ao amin'ny vanim-potoanan'ny Krismasy. Jesosy no tadiavina dia Jesosy tao an-tranon'omby. Raha toa ka mamaky ny lika tsika dia lika manao hoe Jesosy dia teraka tao an-tranon'omby amin'ny lioka toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Ary eto Jesosy tadiavin'ny vahoaka dia any anefitra indray. Izay mitady an'i Jesosy zany dia izao mandrakarivo Jesosy any amin'ny toerana tsotra. Any amin'ny toerana tsotra. Tsy voatery tsy any amin'ny toerana mety mihaja be na toeran'ny fahamboniana na any amin'ny lapan'ny mpanjaka na tsy hoe ratsy akory ny lapan'ny mpanjaka, tsy hoe ratsy akory ny madio sy ny ambony, fa lay Jesosy, lay mpamonjy dia any amin'ny toerana tsotra. Ilazana amintsika fa azon'ny rehetra atao ny mitady an'i Jesosy. Azon'ny rehetra antonina Jesosy. Raha ohatra ka ananapan'ny mpanjaka izy, na any amin'ny toerana ambony izy, na any amin'ny toerana mihaja izy, na any amin'ny toerana feno zava-tsoa izy, dia izao ho vitsy ihany ny olona afaka manatona azy. Ho voafetra ny olona afaka manatona azy. Fa rehefa any amin'ny any an-tranon'omby izy, any am-pihinanam-bilona, matory am-pihinanam-bilona ho ilioka, na any anefitra, dia afaka manatona azy avokoa ny sokajin'ny olona rehetra. Jesosy tadiavin'ny olona ary hita any amin'ny toerana tsotra, hita any amin'ny toerana azonao ale, hita any amin'ny toerana azonao ifaneraserana amin'Andriamanitra. Afako ndraindray isika manasaro-javatra amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Ndraindray manasaro-javatra amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Amin'ny ataontsika hoe andry 5, amin'ny ataontsika hoe andry 5 ny fivavahana silamo dia anankiray amin'ireny ny hoe fanaovana pelerinage.
zany hoe ny fanaovana fitsidiana toerana masina. Ny vavahana Jiosy koa de manao an'izay ihany, manao an'izay zava-dehibe ny fitsidiana ny toerana masina. Ny vavahana kristiana nandritry ny vanim-potoana ny moyen âge na vanim-potoana tenatenany de nanao zava-dehibe koa ny fitsidiana ny toerana masina. Itsika kristiana amin'ny vanim-potoana ankehitriny, indrindra ny protestanta, dia mitsidika zay heverina hoe toerana masina izy, mety makany Jerosalema izy, mety makany Rome izy, mety makany amin'ny toeran-kafa izy, mety makany Lourdes izy sy ny sisa. Fa amin'ny lafiny hoe ahafahana miresaka amin'Andriamanitra tahaka izay nataon'i Jesosy tany anefitra sy tany an-tany foana ihany. Tsy midika hoe ilay fahamasinana manokana lay toerana ka hoe ao amin'ny toerana io ihany misy an'Andriamanitra. Fa amin'ny toeran-kafa tsisy an'Andriamanitra na hoe manana tombony manokana kokoa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay tonga any amin'ilay toerana masina fa matiantoka tsy afaka manana fahafahana mifandray amin'Andriamanitra zay tsy tonga any. Tsy zay ny fijerin'ny kristiana ankehitriny, indrindra kristiana protestanta, ny toerana masina. Ny toerana masina eketsika fa misy tantara izy reny, misy zava-dehibe ambaran'izy reny, fa amin'ny lafiny hoe fahafantarana, fahalalana, fandalinana, ary mety ho afahana koa aza mieritreritra manokana ny tena, mieritreritra manokana ny fanolorantena, mieritreritra manokana n'Andriamanitra tahaka ny Jesosy nakany anefitra ihany. Fa tsy hoe toerana manokana tahak'izay tany an-tendrombohitra sy nay fahizay na tahak'izany. Fa efa nasehon'ny tompo mihitsy io fa Andriamanitra dia tsy monina amin'izay natao tanana. Zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary Andriamanitra tsy voafatotry ny toerana anankiray akory, fa amin'ny toerana rehetra de misy an'Andriamanitra. Azo antsoina amin'ny toerana rehetra Andriamanitra. Izay no mahatonga ny Luka eto miteny hoe na dia any an-tany foana aza, any amin'ny toerana tsisy ninninina, any amin'ny toerana tsisy izay tsy heverina ahitana na iza na iza, dia any ara hitanao an'Andriamanitra. Hitanao amin'ny toerana tsotra izy, fa hitanao amin'izay toerana hoe heverina ho tsisy aina mihitsy aza, dia any Andriamanitra. Satria Andriamanitra Jesosy aina, Jesosy rano velona, Jesosy fiainana, dia amin'ny toerana rehetra any amin'izay mety heverina hongazana mihitsy ara, dia tonga an'Andriamanitra, tonga an' Jesosy. Tsy any amin'ny toerana voatery olonaka be, voatery mahafinaritra be, tsy voatery any Andriamanitra, eny azo Andriamanitra le ihany, mazava ho azy. Satria naiza ngorona telo amin'ala koa Jesosy teo afovoany, fa izao te anadio ny saintsika Andriamanitra manao hoe naiza nge toerana hitadiavanao an'Andriamanitra de hitanao Andriamanitra. Tsy misy toerana izay tsy ahafahan'Andriamanitra miditra. Indray mantsy ferantsika Andriamanitra manao hoe aiza Andriamanitra ve de any amin'ny toerana ohatran'izao. Izao kosa toerana tsy azon'Andriamanitra le mihitsy. Satria tsy azoko le de tsy azon'Andriamanitra le ve. Fa eto de Luka mitemany hoe tsisy toerana eto ambonin'ny tany ka tsy ahafahan'Andriamanitra hiditra rehefa te hiditra monjo ny olona izy. Naiza toerana hitadiavanao an'Andriamanitra, na ao amin'ny fangiry fireny io, na any tokantrano, na any am-piasana io, na eny an-dalana io, na any am-piangonana io, na eny an-jaridaina io, naiza de izao azonao ataony miona amin'Andriamanitra rehefa te hiona aminy ianao. Ny zava-dehibe de izao ianao mitady azy. Fa ny faharoa zay asehoan'ny Luka eto de izao manao hoe rehefa hitan'ny olona Jesosy de makeo aminy. Lay matoateny hoe makeo aminy dia manakaiky azy, mijanona eo akaikiny, mitoetra eo akaikiny. Zany hoe rehefa hitantsika Andriamanitra de zao, rehefa hitantsika Jesosy de satritsika eo ankilan'i Jesosy. Lay hitantsika amin'ny filazantsaraky ny Luka, matetiky Luka de mitantara fahagakana maro isan-karazany, matetika mitantara fanasitrana ny Luka ohatra, nasitrana Jesosy lay boka, de be ny olona zay nasitrana Jesosy le manary ny Palisisa, be zay rehetra nandray sotra amin' Jesosy de tia anaraka an' Jesosy. Dia i Luka reto manazava rehefa ko malala fa izao rehefa tena miona amin'Andriamanitra itsika de toerana mahatamana ny eo akaikin'Andriamanitra.
Davida nyteniny eo amin'ny salamy 7 mambarana ilay salamy 7 izy manao hoe de hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava, toerana mahatamana ny eo akaikin'Andriamanitra. Satria ny eo akaikin'Andriamanitra de mampisy fahatoniana, teo anao akaikin'Andriamanitra de mampisy fiadanam-po, teo anao akaikin'Andriamanitra de atsapanao fiarovana manokana, teo anao akaikin'Andriamanitra de atsapanao fiainana sy fifaliana. Any anefitra ireto vahoaka ireto, nefa io fa teo akaikin'i Jesosy. Zany hoe tsy nahoany reto vahoaka ireto ny mahanenefitra an' Jesosy, fa satriny ho teo akaikin'i Jesosy, natany enefitra ary. Zany hoe efitra tsisy ninona nge io e, tsisy rano, tsisy sakafo, tsisy mpivarotra, efitra tany foana, tany ngazana. Fa zao Jesosy ny tao, fa ampy an'ireto olona reto Jesosy tao an-tany efitra, ampy azy Jesosy tao an-tany efitra. Azany rehefa malala no fiaina kristiana. Mety hongazana nge ny fiainantsika ty tany ty fandalovany ty, mety efangazana satria amin'ny fahantrana eo, ny fahasahiranana, ny tebiteby, ny aretina maro isan-karazany, ny fifampialonana, ny fakahalana, ny lafitsahatra maro samihafa zay efangazana mihitsy raha zay azo ilazana azy. Efa efitra mihitsy zao iainantsika zao, efitra satria tsy misy, efa marina ny tenin'ny Papa Joany Paul faharoa, Jean Paul II, ny teny manao hoe izao vanim-potoana zao siècle iainantsika zao dia siècle ny fahafatesana. Siècle ny fahafatesana zany efa manaloka ny olona mandrakariva ny fahafatesana, ny tsy fandriampahalemana, ny ady isan-karazany, ny finoan'olona fisevanana, tsy fanajana ny aina, marina fa tsisy ady lehibe fa ady madinidinika saika misy isa-paritra. Siècle ny fahafatesana hoy Jean Paul II. No zany dia ngazana mihitsy ary efa efitra tsika. Saingy zao nefa rehefa malala efitra misy an' Jesosy. Efitra misy an' Jesosy. Rehefa eo Jesosy eo amin'ny efitra eo amin'ny désert eo amin'ny tany ngazana io de zao manjary toerana mahatamana io. Manjary toerana zay tiatsika honenana io. Satria ny mahasambatra atsika na any efitra ary de zao Jesosy. Adininy reto vahoaka reto zay mety ho rano tany amin'ny tokantranony, ny fifaliana tany amin'ny tokantranony, ny luxe tany amin'ny tokantranony, adininy reto olona reto fa satry ny teo amin'ny Jesosy, satry ny teo ankilan'i Jesosy natany enefitra ary avako. Azany avako ny fiaina kristianina. Be dia be ny olona mijery ny fiaina kristianina hoe fa nahoana moa ireo kristianina no tsotra ohatran'izao ny fiaina, tsy mba manao ny fanaon'ny olona, tsy mba manaraka zay mety ataon'ny olona eto ambonin'ny tany, fa nahoana satria ampy ny kristianina Jesosy. Ny voalohany fiainan'ny kristianina de eo amin'ny Jesosy, ivo ny fiainan'ny kristianina Jesosy. Ka rehefa eo ankilan'i Jesosy izy de matsary fiadahana sy fifaliana, ary adininy mihitsy aza ny luxe n'izao tontolo zao, adininy rendrarendra n'izao tontolo zao satria eo Jesosy. Ka na de amin'ny toerana tsisy ninninina azy, na de amin'ny toerana mety tsy fisina azy, na de amin'ny toerana sarotra azy de zao mahana fifaliana izy satria eo Jesosy. Afaka malala izany fahafenom-piainana ao amin'ny Jesosy zany ny dikan'le teny hoe ary ny vahoaka nitady an'i Jesosy tany enefitra, nandao zay rehetra misy azy, nandao ny luxe, nandao ny fedana, nandao zay rehetra, nanlozana zany fa nitady an'i Jesosy tany enefitra izy. Nefa zao feno ihany izy na tany enefitra ara satria teo Jesosy le fahafenona. Ny afaka malala tady fahafenona ny olona eto ambonin'ny tany am'zao andro antsika zao. Mivezivezy aty sy aroa hoy ny tononkiratsika anankiray. Ny hira faefatra viapolo sy efajato amin'ny firanantsika FJKM noforonin'ny baron missionnaire britanika tany amin'ny taonjato faha 520. Nanazava manao hoe zay nge Andriamanitra ny vezivezy ny karo javatso nefa tsy mahita zay mahasoa. Be dia be ny olona am'izao andro antsika zao mikaroka mitady zavatsoa, mitady fifaliana aty sy aroa mihitsy fa tsy azo letsaina fa efitra tsisy an' Jesosy zany. Izao tontolo zao de efitra tsisy an' Jesosy. Fa ny efitra misy an' Jesosy kosa de fahafenona ry avako. Fa ny fahatelo de hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe rehefa hitan'ny olona hitatsika Jesosy, tadiavintsika tamin'ny toerana rehetra izy, ary ahitantsika azy ny toerana rehetra, ary rehefa akaikintsika de feno
ampetsika hoy nirany nofronony razafy maefa sy amy fitopolo sy efajato manao hoe ay Jesosy ampitsay, ay Jesosy atrety, ay Jesosy atrary, ay Jesosy ampitsay. De hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe de te hiazona azy ny olona, de te hiazona ny Jesosy ny olona. Afaka malala misy tenin'ny toro malagasy manao hoe tany ny azo fa sarotra ny mila. Ina dika zany hoe rehefa mahazo zavatra anankiray ianao de tazony fa sarotra ny ao amin'ny fotoana hoe misy zavatra hoe mila zany hoe zavatra rehefa tadiavinao iny dia manahirana fa zao rehefa mba mahazo zavatra ianao de tazony fa manahirana ny toerana antsoina hoe rehefa en cas de besoin amin'ny teny frantsay zany hoe rehefa somary ao anatin'ny fahasahiranana ianao dia ndraindray manahirany fa zao rehefa mba mahazo de fikiro etazony mafy de io toe-tsainy io no mety no anankiray zay mahatonga atsika malagasy amy lafin'ny fiarahamonina manao hoe tsy tiatsika mihitsy ny hoe tsy ampy, tsy tiatsika ny tsy manana tsy ampy, tsy tiatsika zany hoe mila zany hoe misy zavatra tadiaviny zany, tsy tiatsika zay. Fa ny tiatsika de zao manao hoe zao no izy aleo mandrakariva tsy miankina amin'ny hafa, aleo mandrakariva tsy mitady fa aleo ho misy zay rehetra eo am-pelantanana. Zay mahatonga atsika na de zavatra tsy ilaina azy ndraindray apirimina satria tsy tiatsika ny tsy ampy. De ndraindray na de fa zavatra efa tokony ho ariana de ndraindray mbola ao ambany tohatra ao ihany, ndraindray mbola any amin'ny any ambondriana any, any amin'ny tapenaka any amin'ny comble any amin'ny grenier any, ndraindray dia feno entana any. Zavatra efa tokony efa tsy ampiasaina ntsony eny sao de mbola ilaina ihany aloha ty fa alao ao sao de mbola ndraindray dia rehefa mampiditra amiko hoe aika ity mbola tato ohatray aika ity mbola tavela ato satria zay toetsaitsika zay mihitsy manao hoe eny aleo aloha apirimina fa sao de satria tany ny azo fa aprimy zay fa azo fa sarotra be ngely hoe misy zavatra tadiavina rehefa aveo le mila rehefa aveo de dia manjary lasa toetsaitsika zay hany ka takatritsika tsara mihitsy tony teny tony amatatsy sananatsika manao hoe rehefa mba fantatro tsara kosa azony tsy ratsy loatra ry afaka malala azay mihitsy ny finoana kristianina io no mahatonga ny Jesosy ny teny nanafatra ny fiangonana manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao. Eto zany de Jesosy mate hiazona, Jesosy tazonitsika saingy ilay Jesosy tazonitsika eo dia tsy ilay Jesosy ara-tantara akory fa ilay Jesosy velona ny tiany Luka ho takatritsika. Zany hoe tsy tiany Luka hijalona eto amin'ity toko faefatra ity tsika fa tokony tohatra any amin'ny toko farany amin'ny fazantsaraky ny Luka. Zany hoe rehefa miazona ny Jesosy tsika de tsy ilay Jesosy ara-nofo, tsy ilay Jesosy ara-tantara fa ilay Jesosy zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ary io natonga ao amin'ny Jaona izy mazava tsara raha ohatra ka rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanatona niona tamin'ny Maria izy dia rehefa niona tamin'ny Maria izy dia te hamikitra any Jesosy Maria raha ny teny hoe rabony io de hoy Jesosy aza mbola fikirinao aza tazoninao fa aleo aloha hiakatra any amin'ny ray zany hoe aza am'zao za mantsy ny Maria zany aza lay Jesosy olombelona lay zanak'Andriamanitra kanefa olombelona nitazoninao fa lay Jesosy nandresiny fahafatesana lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty iny ny tazonina. Azay afaka malala no tokony ho adonontsika tazonitsika Jesosy fa Jesosy iza Jesosy zanak'Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta fa lay Jesosy nandresiny fahafatesana ilay Jesosy zanak'Andriamanitra ilay Jesosy tananakavanan'Andriamanitra zay io fikiritsika io ary iny ny fikirantsika aminy tsy amin'ny alalan'ny hoe fomba hita maso tsy amin'ny alalan'ny zavatra tsy amin'ny alalan'ny fomba fa amin'ny alalan'ny finoana ny fikirantsika amin' Jesosy ny azonantsika an' Jesosy de amin'ny alalan'ny finoana fa tiantsika izy eo akaikitsika izy tsy hoe misy zavatra mampifandray antsika manokana amin' Jesosy hoe fomba hoe zao atao ny ifandraisana aminy na ty zavatra ty de ny ifandraisana aminy manokana na tsy zay loatra fa fikiritsika Jesosy tazonitsika Jesosy amin'ny alalan'ny finoana fa tiantsika izy namelany helotsika izy mato atsika izy nitsangana ao atsika izy ary dia ito mpamagnana afaka malala lay Jesosy fikiritsika koa de Jesosy mizara vaovao mahafalo ho an'ny hafa.
Jesosy tsy atsika rery. Tazonitsika Jesosy efa neona tamintsika fa Jesosy koa tsy atsika rery. Any rehetra Jesosy. Tsy azotsika atao any aposy Jesosy ka hoe Jesosy ana rery ianao fa ianao tsy an'ny afrikanina, ianao tsy an'ny sénégalais, ianao tsy an'ny anglisy, ana rery ianao. Jesosy tsy zany ry havako malala. Anao Jesosy fa ny namanao koa Jesosy. Betsaka ny kristiana ry havako malala rehefa mandray an' Jesosy de indraindray mitsara ny hafa hoe ianao tsy manana an' Jesosy satria Jesosy aty amiko. Any aminao Jesosy fa any amin'ny hafa koa Jesosy, ary tsy afaka miteny mihitsy ianao manao hoe satria any aminao Jesosy de tsy any amin'ny hafa izy. Io Jesosy miteny manao hoe zange tsy azo tazonareo samy rery fa tsy maintsy mandeha mitorony ny fanjakan'Andriamanitra. Atsika Jesosy, eo amintsika izy, ampy antsika izy, fa tsy azotsika tsaraina mihitsy ny hafa. Tsy zavatra Jesosy. Io le tenenin'ny tolo malagasy hoe aza manao an'Andriamanitra ho azo kopo. Zany hoe aza mieritreritra hoe Jesosy atao pokana anao Andriamanitra de ato amiko ihany ny marina, de ato amiko ihany ny tsara, de ato amiko ihany ny mety, fa rery fiangonany rery tsy izy reny sy ny tahaka izany. Tsy mahazo mavelan'ny Jesosy manao an'izany tsika, fa Jesosy de zao te hamonjy ny olona rehetra izy. Mahamaika an' Jesosy tsy ho anao ihany, fa mahamaika an' Jesosy ny ahavoavonjy ny olona rehetra. Ary izy tenany mihitsy ny misahirana, hoy ny filazan'ny Luka hoe nitety ny toriteny nanerana ny Galilea izy. Mahamaika an' Jesosy de zao tsy ny ahasambatra antsika ihany, fa ny mahamaika an' Jesosy ny ahasambatra ny hafa ihany koa. Aza ny toetsaina zany ry havako malala, tiany tompo ao an-tsaintsika. Ny fieritreretantsika ny hoe andeha hoentitsika koa Jesosy an'ny hafa. Itsika zao no tongotra Jesosy, itsika zao ny tanany Jesosy, itsika ny tenany Jesosy ty amin'izao tontolo zao. De andeha tsika hitety toerana maro ijoro vavolombelona hizara ny fifalian'i Jesosy sy ny fahafenon'i Jesosy zay efa hitatsika. Hivavaka tsika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao mahagaga. Fa azonao hiatonona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ianao. Ary mahitanay amin'ny toerana rehetra ianao. Sotra tompo fa rehefa manakaiky anao zahay, eo akaikinao zahay de feno ny fiainanay, ampy anay ianao ary azononay. De tazony zay tompo fa tsy mahazona anao, tehirizo fa tsy mahatahiry anao aza. De ny fanahinao masina mpitoery ty anatinay. Omeo anay kosa tompo ny fo tahaka ny fonao. Ty mizara ny fahantsarana Andriamanitra, ty mizara ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly amin'ny mpiarabelona aminay. De mivavaka izay tompo. Jereo ny asan'ny fiangonana ny fitorina ny filazantsara. Manerana ny nosinay. Sokafo tompo ny fon'ny vahoaka malagasy handray ny filazantsara. Mampahireza ny kristianina isam-batan'olona sisa tokantrano. Handraisan'ny filazantsara. Hitorian'ny filazantsara. Hizaran'ny filazantsara. Dia ianao Jesosy velona zay efa nandresy ny fahafatesana no fikirina isa tokantrano sy isam-batan'olona mba hanananay fifaliana. De hamarino aminay tompony teninao. Fa fifaliam-piainana ho an'ny isam-batan'olona ianao. De tanterao aminay Jesosy ny teninao manao hoe ny fifaliako navelako aminareo. Misaotra Jesosy. Amen.